aoka ny fiteninareo ho amin'ny fahasoavana mandrakariva, ho mamy sira mba ho fantatrareo izay tokony havalinareo ny olona rehetra. Kolosiana 4:1-5. Mampianatra antsika indray ihany koa ny tenin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao fa ny kristianina marina dia tokony haneho hatsaram-panahy, haneho fahalalam-pomba ary haneho fanajana amin'ny alalan'ny teny, amin'ny alalan'ity vavantsika izay omen'Andriamanitra ity dia manana ny asany izy io, ny lena sy ny vava, ka tokony zavatra teny hitondra fanantenana ho an'ny hafa, teny hitondra fiadanana ho an'ny hafa, ny teny izay lazaintsika, avoakantsika mba hampahery an'ireny manodidina antsika sy namantsika ireny. Rehefa mitoetra ao amintsika koa ny fanahy masina dia hivoaka ho azy ny teny malefaka. Izany hoe mila mangataka ny fanahy masina isan'andro isan'andro isika mba hampiteny antsika ary aoka hitandrina mihitsy aloha, handinika mihitsy izay vao miteny. Ary ny fanahy masina no mahatonga antsika hanao teny malefaka araka ny lazaina teo. Ny fijery sarika dia avy amin'ny fanahy masina ihany koa, ary ny toe-tsaina feno fitiavana, ka ho tonga fitahiana sy hery mitaona ny hafa ho ao amin'ny Kristy isika rehefa mangataka amin'ny fanahy masina mandrakariva, rehefa mitandrina ihany koa ny amin'ny teny izay lazaintsika io. Ampirisihana ihany koa isika mba tsy hifantoka amin'ny tenantsika fa hikatsaka mandrakariva izay ahasoa sy ampifaly ny hafa. Zay zany dia teboka lehibe ihany koa hoe inona ny mahasoa ny hafa, inona ny ampahery ny hafa. Ny zava-misy anie raha lasaina bava-malala amin'izao tontolo misy antsika izao hoe miaina anaty fahaverezan-kevitra, fahadisom-panantenana, fahoriana maro samihafa ny olona, ka raha mbola ampitsika trotraka amin'ny alalan'ny teny na fihetsika izay tsy ampahery azy dia mampalahelo izany. Ka aoka isika ho fitahiana ho an'ny hafa, hanampy ny hafa amin'ny alalan'ny fitenitsika indrindrandrindra, ny fihetsika izay zavatra ataontsika, ny fiheverana ampitiavana sy ny teny feno fahasoavana dia mitondra fiadanana sy fahasambarana ao an-tokantrano sy eo amin'ny fiarahamonina izany zavatra izany. Ry namana, ry mpanaraka izao fandaharana izao, ianao io izany, namako, aoka isika hanao teny amin'ny fahalemem-panahy, aoka isika hanao teny ho amin'ny fahasoavana, izany hoe teny hitarika ny hafa ho amin'ny fiadanana, teny hampanakaiky ny hafa amin'Andriamanitra, teny mba hananan'ny hafa ny hoe inona ny tian'Andriamanitra atao amin'ny fiainako ary hatsapahan'ny hafa izany fahatsaran'Andriamanitra izany. Tokony izany no teny ataontsika isan'andro isan'andro, teny mitondra fanantenana sy fiadanana izay le teny fahasoavana. Koa raha tiantsika ankehitriny ny haneho ny toetran'i Kristy sy hiomana hiara-monina amin'ny anjely any an-danitra dia aoka ny teny sy ny fihetsika izay asehontsika mba ho feno fahasoavana mandrakariva. Tsarovy fa indrandray ny teny malefaka iray na fihetsika feno fitiavana iray dia afaka manova fiainana iray manontolo izany. Aoka ny fiteninareo ho amin'ny fahasoavana mandrakariva, ho mamy sira, hanome tsiro ny tontolo izay misy antsika, ny fiarahamonina izay eo akaikitsika. Ary ny vavako anao amin'ity anio ity dia izany tenin'Andriamanitra izany anie iainantsika tsiraray avy, ka hitandrina isika ny amin'ny teny izay lazaintsika ary angataka amin'ny fanahy masina mandrakariva ihany koa isika mba ampiteny antsika aty izay sitrapontsika no tenentsika fa izay sitrak'Andriamanitra. Aoka ny fiteninareo ho amin'ny fahasoavana mandrakariva, ho mamy sira, ho mateo ity mba ho fantatsika izay ho valitsika
ny olona rehetra. Tsy verina any amin'Andriamanitra ny izany teny izany raha tsy mahavita ny asany amiko sy aminao. Ivavaka isika. Tompo Andriamanitra, misaotra noho ny teny nomenao anay tamin'ity anio ity. Mamindrafo mamelany anokay tamin'ny lasa ratsinay rehetra. Nampianatra anay ianao tamin'ity anio ity makasika ny fifandraisana amin'ny alalan'ny fiteny na ny fihetsika. Tompo malalo, ankehitriny dia aoka iainanay izany hoe iaina ny fitenim-pahasoavana izany, iaina ny fihetsika feno fahasoavana izany, satria izany no atsapany manodidina anay fa manan'Andriamanitra lehibe izahay. Izany no atsapany manodidina anay fa tokony atahotra anao sy atoky anao ihany koa ireo manodidina anay ireo. Andriamanitra, ataovy modely amin'ny alalan'ny fiteninay izahay. Ataovy modely amin'ny alalan'ny fihetsika asehonay izahay. Ary aoka tsy aneo fiteny na fihetsika analavitry ny hafa aminao izahay, fa teny hitondra fiadanana, teny hitondra fanantenana amin'izao andro efa sarotra izao, ny teny izay holazainay. Koa mitahiny tsiraray avy, ary aoka ao am-ponay mandrakariva izany teninao izany, iainanay tsiraray avy, ary ho tonga fitahina ho an'ny hafany izay tsiraray avy. Mitahiny tontolo andro izay diavinay amin'ity anio ity, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no hanonona sy angatana ny vavaka. Amen.